Faly miarabantsika rehetrarehetra indray araky ny zavatra miresako afaka maly dia hoe misy lalàna mifehy ny fandraisana ny fitoriana eny amin'ny HCC. Raha nametraka fitoriana teny ny président ny groupement atao hoe Velo Tsara Paul Bert tsy Rose Paul Bert io fa Velo Tsara Paul Bert samihafa zany Rose sy io Paul Bert io. Io Paul Bert io dia président ny groupement parlementaire ny IRD. Normalement zany hoe raha ny tokony ho izy dia tokony nandalo tany amin'ny fifidianany député ny déchéance zany président na assemblée nationale zany. Président na assemblée nationale zany tsy ny groupement parlementaire no mifidy azy hoe tiana ataonay président anay. Fa ny assemblée ray manontolo no mifidy azany dia eto zany teny hoe io fifidianana eritreretin'ny collectif sy ny firaisankina sy ny tsy haiko intsony izay mpanohitra andeha amin'ny fifidianana législative ato hoe dia eritreritra zany areo hoe ahazo majorité et de deux raha tsy mahazo dia ahoana. Dia izao raha ianareo tia tsy hita izay apoakanareo amin'le ataoko hoe nareo satria za tsy ao anatin'le olona makasitraka an'io fifidianana député io zao raha ny député any fanoherana mangina mipetraka tsity izay apoaka manoloana ny fanjikan-dalanana groupement parlementaire anankiray mandeha misaisira ny HCC anala ny président izay lany député rehetra majorité tena hoe izy rehetrarehetra ny fidina mpandany an'io mangina. Dia mieritreritra zany rehefa niova le député dia matanjatanjaka kokoa ka misy herim-po kokoa ka tsy sakaletaka sy polomouillé kokoa ka ambonimbony moral kokoa. Zay ve zany le eritreretinareo? Za zany miala tsiny androany za tsy hanafisafo anareo ny andodiako eto, tsy hanamitamby anareo fa tena hoe hamendrofendro mihitsy, mila manongo tena, mila mitomany, mila mampatsapa tena hoe ohatray ahoana tokoa moa zany. Ianareo le milaza hoe za matahotra gadra, bien sûr raha mandeha rery nareo dia gadrain'ny olona. Nareo matahotra lacrymogène, iza eto tany tsy voan'ny lacrymogène, izy tsy matahotra lacrymogène. Fa ianareo mitendreo ihany koa vao omen'olona hoe omen'olona 30 000 ariary omen'olona vola kely dia mandeha lasa daholo tsy matahotra gadra, tsy matahotra lacrymogène fa za matainga eo. Tsoriko aminareo fa tamin'ireny séance reny nisy mpitarika teo isan'andro que Dieu fait zay eto miteny aminareo midana manabe isany betsaka ve nareo tamin'ireny, betsaka ve nareo tamin'ireny. Nandeha teny ve le vahoaka malagasy tsy any valiny tsy betsaka. Inona zany le nandrasana tamin'ireny? Inona ozy izy nareo tsy nampabetsaka ny tena satria tsisy fizaram-bola. Tsisy fizaram-bola ohatrany tamin'ny 2009 teny. Nandeha nidina teny ve ny olona rehetra izay lafo ny connexion, tapaka ny jiro, tapaka ny rano, tsy sakafo, lafo ny vary. Nandeha teny? Tsia. Satria tsy ny karamaina. Fa raha izao zao nareo misy manakaramena ndao aridina eny an-dalambe, midina daholo. Midina daholo. Dia eto zany tsy aza mandainga tsika tsy fanao hypocrite eto. Fa tsy miandry mpitarika zany ny vahoaka malagasy sa miandry karamaina vao andeha hidina eny an-dalambe izay fotsiny le izy. Efa zatra an'izany, efa zatra hoe tsy hanao zavatra mihitsy raha tsy karamaina. Dia rehefa avy eo izay kosa ve dia andeha gratuitement nefa rehefa avy eo nareo no lasa mitondra eo dia izay mbola ataona marina mihitsy ny kolo. Hoe nareo ve dia ho alefeny gratuitement nefa rehefa zareo no mitondra eo dia zareo mahazo toerana fa nareo tsy azo toerana mihitsy. Zany ny toe-tsaintsika malagasy ao Madagasikara ao amin'izao tsy misy olona manana herim-po zany intsony.
tsy misy olona mandeha amin'ny herim-pony, tsy misy mahery fo zany intsony. Tokony hoe zany 1900 io ara jereva androany 1929 mars 1947 tsy misy narairana nandeha mitrotra mba handeha tsy hanaiky an'io décision ny HCC io ary andeha hisakana ny Andry Rajoelina tsy hametraka voninkazo eny amin'ny mausolée. Satria nahoana? Na de ny fanarin'ny zom-pirenena malagasy dia tsy tokony hahafahany mandeha intsony. Ny famitany vahoaka malagasy dia tsy hahafahany mandeha intsony. Ny fangalarany tamin'ny élection tsy tokony napalany azy iny dia tokony tsy handehanany intsony ary tsy hoe hiandry ny sitrapo no tonga saina hoe eny ary fa tonga saina fa za zany tsy malagasy intsony fa efa nanariny malagasy dia fa tsy maintsy ny gasy no misarika anazy amin'ny vozon'akanjo hoe tsy makeny ianao rangahy raha tsy zany hoe tsy hanaiky io fa misy masaha makasy amin'ny vozon'akanjo ny venareo tsy misy na raha satria maninona miandry karamaina daholo. Na tamin'ireny 2009 reny ane efa niaiky ane ny commandant Charles niaiky izao izy dia ny karamaina 100 millions de francs tamin'izany andro zany ananaovako an'ireny ary teneniko anareo fa maramila amin'izao reo maramila gasy reo dia tsisy makasitraka ny fitondrana io. Tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina izy vao andeha hanala ny fitondrana io amin'izay tsy fankasitrahan'izay. Azonareo ve izany zavatra teneniko izany? Tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina daholo izay vao ampiseho hoe zahay mahery fo. Ao aminazy ny basy mataotra basy ve reo sa mataotra higatra sa mataotra lacrymogène? Tsy matahotra zany ny maramila. Tsy matahotra higatra zany maramila be nify tsy mandalo katsamaina. Fa maninona izy ny tsy manao satria efa zatra hoe aiza ny ahitana ny intérêt eto aloha izay mahazo vola fa raha misy mampiakatra ny enchère meo vola betsabetsaka izay dia ataonay io fa izay koa nefa tsy d'accord amin'io Zany ny zavatra misy ao Madagasikara. Dia androany ity haute cour des corrompus. Nelson William pas moka gadra depuis que je le connais. Izy namoaka gadra tany Antsefana nanao kidnapping ny zanak'i Arlon. Zao izy mamoaka gadra ataony mopy amin'ny anarany nefa olona mpanao trafikana cocaïne. Izany ny mpikambanao amin'ny HCC ao. Miakoatra an'izay, mbola be dossier daholo fa io aloha ny teneniko. Ireo, nareo metritra hoe tsy nahazo vola reo amin'io mba hanaovana an'io zavatra io. Ohatra. Zay ny antony mpiveloman'io HCC io, tsy hanao équilibre de pouvoir, tsy hanaraka ny lalàna, tsy hanaraka ny hitandro ohatry ny anak'Andriamasin'ny constitution. Fa hoe ohatrina indray ny azonay amin'ity dia mena vola ry zareo dia ataony izay ataonao. Taiza teto ambonin'ny tany nisy hoe président na groupement olon-tokana dia afaka anao saisine ny HCC. Taiza membre ny HCDED ve zany président na groupement zany tsy any valiny. Chef d'institution ve zany président na groupement zany tsy any valiny. Misy président na groupement BDB ao amin'ny antenne ao fa tsy anankiray ihany. Tsy manana valeur juridique afaka anao fitoriana saisine directa eny amin'ny HCC zany président na groupement zany. Raha ohatra ka nifidy zareo nanao fifidianana entre ny zareo groupement parlementaire nentina eny amin'ny assemblée zany dia ny assemblée ray manontolo mifidy un tiers des députés no
un quart de député no mandeha manao saisine mila lista zany reto ny un quart de député nanao saisine ny HCC ary alohan'izay raha anongana membre du bureau na ny président ny assemblée nationale dia 2/3 ny député tompoko manao an'izany ka rehefa tsy zay dia tsy manara-dalàna tsy ara-dalàna tsy araky ny constitution tsy araky ny réglementation ny lalàna fototra Madagasikara no hitsakitsahany fatina HCC io fatina HCC io miala tsiny amin'ny fitenena satria tsy misy mihitsy na iray raha lalàna mba navoakan'io HCC io mba manara-dalàna asa raha hitanareo fa nasorony nataony déchéance koa ny sénateur Razafy Mahefa tant pis pour lui ny adalàna enao ve tamin'ny voalohany ianao tokony ho président par intérim de noho ny deal zay nataonao tany de nanaiky ianao hijanona nanaiky ianao tsy hanao an'ilay izy aveo ianao lazain'olona fa adalàna ianao zao ianao tena adalana onga zareo tsy sénateur de nosoloana ny Rabetsarona zany zavatra misy eo voaka malagasy nasorony zareo tsy sénateur i Razafy Mahefa ary nataony nosoloana ny Sylvain Rabetsarona zay olona akaiky Andravatomanga izy mianakaviny ao zany sao de iverenako ity fanesorana ny Christine Razanamasoty président ny assemblée nationale izy ny député rehetra no nifidy azy ny député dia izy raha teo koa de député ary ny député de voafidim-bahoaka tsy misy député voafidim-bahoaka azo asorona ohatr'izao zany mila fifidianana entre ny député izany ary misy quota enjehana dia ny 2/3 roa apatelony député zany no tokony fidy zany hoe eo amin'ny député zato mahery no tokony nanapa-kevitra fa ho déchu asorina tsy ho président ny assemblée intsony Christine izay vao nandeny amin'ny HCC ny fitoriana milaza hoe rehefa nanapaka izahay dia izao fa rehefa tsy zay any dia tsy manara-dalàna faharoa pitsara daholo ny mpikambana amin'io HCC io ary raha ny tokony ho izy de misy pitsara mbola tanora ary misy pitsara efa antitra fa dia miara corrompu ao daholo miara voavidim-bola mamoetra miara lo ao daholo fanzahatra tsy fantatry zareo de zao misy farany io zavatra io na de misy miteny areto ianao manome tsiny fivavahana ny finoana tsy arahinasa no omeko tsiny fa tsy ny fivavahana tompoko ary tena omeko tsiny mihitsy ny olona milaza pino nefa tsy miezaka miasa ho an'izany finoana zany herinandro masiny tsika zao de aleo aloha zany ao toritenkely ozy izy ny vahoaka malagasy aza mamaly ratsy ny ratsy ohatray fa isa zany no ampanaraka ny lalàna tsy manara-dalàna ny HCC tsy manara-dalàna Andry Rajoelina tsy manara-dalàna ny mpitondra rehetra ao Madagasikara de isa zany no andrasanareo amaly ny ratsy ataondreo amin'ny lalàna ny fitsarana ny Londres ny andrasanareo anao an'izany fa rehefa ny fitsarana ny Londres zany de anenjika anao de tsy mamaly ratsy ny ratsy zay fa ianareo kosany tsy hanao ninina fa ao sa iandry ninina Cour pénale internationale malaelo milaza anareo miteny Cour pénale internationale tsy miditra amin'izany fandikana constitution anatina firenena ray zany ny Cour pénale internationale tonga de fa ajanony azambana tena any Israel ry tsisy fisamboranako any Israel ane faty olona mikararana any Palestina faty olona mikararana nga misy fisamborana ataon'ny Cour pénale internationale any Ukraine nga misy fisamborana ataon'ny Cour pénale internationale any Russie vao nisy attentat
Nga nisy fisamborana nataon'ny Cour pénale internationale? Ben non. Any Madagascar mbola lacrymogène sy fampitahorana amin'ny basy fotsiny no atao dia inona ny eritreretinareo idiran'ny Cour pénale internationale amin'izany? Dia avy eo dia hoe tsika tsy hiady fa tsika marefo, antsika mahantra, antsika nona, antsika reraka fa Jehovah ny hiady antsika. Tsisy Jehovah hiady ho anao zany eo raha tsy miady aloha ianao dia mangataka ny fitahiany Jehovah ho no hiady ataonao mba ho tahiny. Tamin'ny Davida niady tamin'ny Goliath tsy nandeha nivavaka tany anatin'ny lavabato fotsiny Davida ny teny hoe tsika tsy hiady fa Jehovah no hiady antsika. Fa hozy izy hoe alefa raha ny asa andeha eny dia Jehovah ho ty pilitra kely mba eto an-tanako ty no andeha hiadivako amin'ny Goliath be miaraka amin'ny sabatra ngeda be io fa ampio tena pian'Andriamanitra i Davida dia nahafaty any Goliath satria teny amin'ny point vitalany ny pilitra kely, ny vatona pilitra izay nalefany Davida. Ohatran'izay le izy hoe ianao miady dia mivavaka dia mitondra ambavaka fa tsy hoe ka zay tsy hiady fa makanesa ianao fa niry soa ty hiady ho anay. Avy eo indray dia hoe ay famalina ho Jehovah. Dia izay no inotsika le tsy miady fa aleo hiatra eo fa tongony tsy maintsy misy farany eo dia Jehovah no hamaly ratsin-dratsy. Non. Tsy hoe akory hoe réconciliation nationale jerevo tsara arany. Raha voanareo tsy mandray fepetra nareo ao Madagasikara satria teneniko mihitsy hoe nareo ao Madagasikara no miaritra ny zavatra io. Izahay aty kay moa anao inona? Izahay aty hoe mampisokatra ny masom-pananako fotsiny ataonay, mamendro fendro anareo fotsiny ataonay, ny milaza aminareo hoe inona zavatra tokony hataitra anareo. Zay ny anjaranay. Fa anjaranareo miaina an'le izy ao, zakanareo ve io vidina connexion io? Zakanareo ve io vidim-bary io? Zakanareo ve io vidina PPM? Zakanareo ve io tondra-drano be pont tonga dia anatin'ny tsy amperintaona dia miotsana teo fotsiny io? Zakanareo io? Zakanareo lalana potika daholo tsisy andehanana io? Zakanareo ny andohan'io teleférika io? Ianareo ny andohan'io fa tsy zahay aty mandoha ny hetra anay aty. Fa ianareo ny andohan'io teleférika io ohatra ny mizanadoalika anareo. Dia izao efa mitena iza ny evin'ny fanafitoanana? Ny HCC ny evin'ny fanafitoanana. Mbola ekenareo ve io HCC io? Mbola ekenareo ve io ny andeha anjakazaka ao anareo io? Didy tsy azo ivalozana, ny didin'ny vahoaka ny tsy azo ivalozana. Rehefa ny vahoaka no tsara tsy misy henana marina ianao na manana diso ianao fa rehefa tsara ny vahoaka ianao tsisy ivalozanao zany eo. Fa aiza le vahoaka? Aiza le vahoaka? Le vahoaka miandry karamaina. Miandry karamaina daholo. Andefasy crédit kely na 500 aloha zay. Andefasy kely aloko, mametra kely aloko. Dia izany ny anararotan'olona anareo. Zao zany zao. Nampiakarin'ny Telma sy ny Orange ny connexion. Satria nahoana le hijerefanareo vidéo lava be ohatran'izao ataoko izao mihitsy tsy tiany ho heninareo. Mbola zakanareo izy dia ataovy eoko. Heureusement ho an'ny olona izay tsy afaka manaraka mivantana an'izao zavatra teneniko izao dia misy extrait alefan'ny radio marobe any Madagasikara. Misy olona mandefa an'io amin'ny télé. Ary isaorako andreo télé izay miara-miasa mamoaka an'izao extrait an'ny vidéo izay alefako izao. Sotra ho an'zareo fisaorana ho anazy. Tsy misy volaloha zany ary dia isaorana be dia be mihitsiny ny fiara-miasa satria misy radio sy télé mandefa ny vidéo izay ataoko.
fa eto zany zao andeha amin'io fifidianana io zany sika mbola io fatina HEC haute cour corrompu ihany nandeha tsara an'io dia ianareo ve mieritritra hoe na nahazo majorité raha ny mpanohitra dia azo majorité rehefa ao amin'ny HEC fa tsy annulé zareo daholo ny tany Sénégal ane ka natanjaka ny fanoheran'ny mpanohitra dia niemitry Macky Sall efa avy nigadrainy Ousmane Sonko nigadrainy io ancien gadrany io président lany ao io misy texte lava be zay nalefako teo dia vakio tsara vakio ange zay afaka mamaky zay te hamaky koa fa atsika malagasy manko voalavalava ny soratra dia ataovy teny gasy tao fofoy non tsy zany nanovatra an'io fa izy tenany le olona zay nandefa anazy tao dia amin'ny teny frantsay fa io Diomaye Faye io nigadra koa io ary rehefa nigadra izy dia tena raha mandrika tao a Sénégal zany nen'olona fa ao amintsika zangamba raha mandeha Madagasikara migadra ripy sisany tsy ataon'ny olona fa dia efa any ianao migadra any fa raha ohatra ka ohatran'ny afrikanina ny toetra tsika marina tena tsy afrikanina fa raha ohatran'ny eripony sy ny fasahiny